Misy karazany roa ny fireneny eto ambony tany fa tsy roanjato zany. Roa. Misy karazany roa ny finoana eto ambony tany fa tsy be da be zany. Roa fotsiny ihany, roa. Averiko ihany an. Misy karazany roa ny firenena eto ambony tany. Roa fotsiny ihany fa tsy roanjato. Ary misy karazany roa ny finoana eto ambony tany fa tsy be da be zany. Iza ary reo izy ianao? Ny mpino sy ny tsy mpino. Zay le firenena roa eto ambony tany, ny firenen'ny mpino sy ny firenen'ny tsy mpino. Ary zay ny finoana eto ambony tany sy ny fivavahana eto ambony tany dia ny finoan'ny mpino sy ny finoan'ny tsy mpino. Fivavahan'ny mpino na ny fivavahan'ny tsy mpino. Tsisy ankoatr'izay. Tsisy hoe Israel, Iran, Madagasikara, France, Brésil sy ny Chine sy izay tianao rehetrarehetra tsy. Roa ihany ka roa. Mpino sy tsy mpino. Zany zavatra zany dia hita ary hita taratra vetivety dia tsy inona fa eo amin'ny lalam-panorenana. Lazao ahako ny lalam-panorenana anao dia lazako anao hoe mpino ve le firenenao sa tsy mpino? Hoe aiza le firenenao, any amin'ny tsy mpino sa any amin'ny tsy mpino? Hoe aiza le finoanao, any amin'ny tsy mpino sa any amin'ny mpino? Lazao amin'ny boky fitoranao dia lazako anao hoe any amin'ny mpino ve ny finoanao sa any amin'ny tsy mpino? Dia mipetraka amin'izay ny fanontaniana dia be resaka ny manam-pahaizana sy ry avaram-pianarana sy ry ra-malagasy. Dia misy milaza hoe fédéralisme, dia misy milaza hoe état unitaire, dia misy milaza hoe inona koa, fomba gasy. Averenao amin'ny fahatena tsy haiko, anjenampolo tsy haiko izy, Radama sa Taranadradama sa tsy haiko. Dia hoy izy izao hoe izany zavatra tenenina rehetrarehetra izany sao dia ao anatin'ilay sokajin'ilay firenen'ny tsy mpino izany sy finoan'ny tsy mpino. Izany hoe satanisma, diabolisma, ateisma. Dia cause daholo ny killa hoe atao fédéralisme, atao décentralisme. Terme teknika tsy fantatsay ambany tanàna sady tsy fantatsay, tsy nahita fianarana izany. Nefa ilay izy tokony ho fantatsay ilay zavatra mpandroso ny firenena fa zavatra tsy fantatsay ve an? Tiako tenenina zany dia izao tiako tenenina dia tsotra be ilay izy. Théocratie. Raha toa mpino an'Andriamanitra ianao, mpino an-Zanahary ianao, raha malagasy, ka tena mpino an-Zanahary tokotrany, dia théocratie ny firenenao zany. Théocratie ny tokony firenenao. Mifototra amin'ny tsy hita maso, Andriamanitra Zanahary tsy hita maso, tanteraka 100 isan-jato, pur, tsy mitapy-drano. Dia ime manam-pahaizana rehefa maheno amin'ny tenin'ny rasta. Ime ny universitaire sy ry be palitao, ry be kravaty.
mpanao politika rehefa maheno ny tenin'ny rasta satria izy variana maninona, variana manao politika izy. Variana manao politika izy fa tsy variana hampandroso amin'ny firenena velively. Politika dia politika ny tenany le politika fa tsy politika ny firenena fa politika ny tenany. Ka tsy resaka zavatra ohatranazy zany izy fa ime izy raha vao resahako hoe teokrasia, ny zavatra mety amin'ny Madagasikara. Eny, ekeko ngely izy hoe ohatry ny hafahafa be sady bizara no ataotsika hoe tsy haiko hoe totrony to dia mampime zany, mampime le izy fa bon. Izay indrindra no mahatonga anay tonga eto, ampime. Ampime amin'ny borizano sy ampime amin'ny manam-pahaizana ary ampime any avaram-pianarana. Izay no ataonay eto. Dia hozy izy izay hoe adaly lisany koa zany raha ohatra hoe fédéralisme. État uni, iza moa nampianatra ny lisany an'izany, fédéralisme, état unitaire. Zany ve be indrindra any amin'ny tena université any lisany sy ny diplôma be any lisany sy ny resa be any lisany sy ny tatasika. Dia hozy izy izay hoe sasany miteny hoe république, sao tsika lazaina hoe république. Iza moa nampianatra ny lisany an'izany république zany. Teny vazaha daholo zany. Zany hoe inona zany? Firenen'ny Tsipina. Namaky baiboly ve lisan'ireo izay lisan'ny milaza ny lisan'ny faminoan'Andriamanitra? Namaky Coran ve lisan'ny milaza ny lisan'ny famusulman sy ny lisan'ny Silamo ireo? Inona ny Coran sy ny baiboly tompoko? Teokrasia. Zay ny Coran sy ny baiboly. Ary indrindra moa dia aty amin'ny Coran izy vao mahita tena gravy. Maha-teokrasia azy. Ka rehefa tsy teokrasia ianao dia satanisme ianao zany, diabolisme ianao zany, ateisme ianao zany, nihilisme ianao zany, dia tsisa fa ny vazaha rehetrarehetra, ny Europeanina rehetrarehetra sy izao tontolo izao rehetrarehetra. Satria tsisy teokrasia intsony izao tontolo izao. Raha vao miresaka teokrasia satria zanaky ny 21e siècle daholo, zanaky ny fandrosoana sy ny intelligence artificielle, zanaky ny bachelor sy ny baccalauréat aingany sy ny diplôma nasondrotra ao Andriamanitra daholo, dia me raha vao resahan'ny bandy hoe teokrasia dia me. Nefa milaza azy hoe mpino, milaza azy hoe mahay, milaza azy hoe be fahalalana, milaza azy hoe makatsa makaroa be voninahitra sy ny tsy fantatro intsony. Fa rehefa resahana hoe teokrasia dia me. Dia nefa dia izay ny anay ny zavatra sotonevanay zay. Rehefa milaza anao mpino ianao tompoko, dia teokrasia ny rezimen'ny firenenao zany. Inona ny atao hoe teokrasia? Mifototra tanteraka amin'ny tontolo tsy hita maso. Miresaka tanteraka zato isan-jato amin'ilay nahary an'izao tontolo izao. Mifampidinika aminy, mifampiraraha aminy, hatramin'ny voalohany, hatramin'ny farany, de A à Z, sans compromis, zay. Ka ianao zany raha malagasy milazanao hoe mpino ianao ka mpino ianao. Fa mbola mpino sadasada, raha mbola tsy teokrasia ny apetraka eto. Ary eto nge de toute façon efa teokrasia ihany. Fa théocratie du diable, théocratie du Satan, du grand Satan. Ka rehefa tsy théocratie de Dieu dia théocratie du diable zany, tsisy ankoatran'izay. Dia gaga nareo hoe tsisy raha manjary amin'izay eto amin'ity firenena malagasy nareo ty. Tsy tsika ty moa zany, tsika.
Satria théocratie du diable neto, de manao resaka teknika be daholo, de manao resaka blabla daholo, de 4 taona zay. 40 taona nanaovana blabla sy nanaovana teknika sy nanaovana politika, inona ny valiny? Leo mba sanjaina mizero manatody androany. Be teknika aloha raha ny teknika sy ny ati-doha aloha de tena miaika amin'ny malagasy zao tontolo zao. Fa raha resaka fanahy sy resaka toe-tsaina ary resaka finoana sy resaka fandrosoana aloha de tsisy ny raisina na ny ray ary aloha hatreto. De gaga ianao rehefa mirefareva amin'ny firenenao. Inona ny atao hoe politika? Ny atao hoe politika de fomba fitantanana ny tanàna, ny fomba fitantanana ny firenena sy ny fiarahamonina. Zay ny atao hoe politika. De ny fanontaniana mipetraka de ity: eritreritra ny andamina ny tanàna sy andamina ny firenena sy andamina ny politika ve ianao nefa ny olombelona sy ny firenena sy ny fanjakana ve ianao nefa tsy fampirarahan'ny vantana amin'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany? Ianao zao ohatran'izao raha malagasy milaza anao mpino ange ianao. Mpino ianao ozy izy ianao. Ary manitrikitrika ianao isan'andro zao fa mpino ianao eran'izao tontolo zao. Tsara ange ny mino, tsara tena tsara, ary eo mihitsy le mahatonga anay mba hitonga mba vao mahay hitrandraka an'izay finoanareo malagasy zay, finoantsika malagasy zay. Noho izany resaka pozitif ny anay ny zavatra ataonay fa tsy resaka fankahalana be fahatany na hoe resaka tsy fitiavana anareo na fankahalana anareo. Fa ny fanontaniako anareo de zay fotsiny le izy. Andamina firenena sy andamina fanjakana ary andamina olombelona va ianareo ka tsy fampirarahan'ny zanaharin'ny lanitra sy ny tany? Reny zao misy ny valaly eto an-tanàna, misy ny tondra-drano eto an-tanàna isan-taona, isaky ny fahavaratra. Iny zao vao vetivety tany Amataga, rotika tanteraka 90%. De inona ny zavaniseho? Nga nisy ny tenina ny ray ara hoe kapoky zanahary zao zavatra zao. Zavatra naturel. Miteny ihany izy hoe voajanahary fa tsy azo le teny hoe voajanahary, ny tsirara intsony fa adikany tsotra hoe voajanahary égale naturel. Donc naturel égale naturel. Bon, il faut chercher des trucs techniques pour combattre le naturel, mais pas surnaturel, bien sûr, parce que afaka bakako, vazako, sadasada, na ialahy mino ny tsy hita maso, na ialahy tsy mino ny tsy hita maso, fa tsisy ankoatr'izay. Raha pino ary ialahako mino ny tsy hita maso, ialahy sa tsy mino ny tsy hita maso, raha pino ary ialahy. Inona ary ny herin'ny lahy, ny hita maso sa ny tsy hita maso, de zay. Misasaka anankiroa zao tontolo zao, de misy mino ny hita maso, de misy mino ny tsy hita maso.